araba toboko lafy natra toboko vavy tonga soa amin'ity fandarana ny tonoira sy mozika ity ianao fandarana manokana no atolotra ho antsika anio satria mahakasika ny reny zany ity ihany koa ny fandarana voalohany arahanao momba ny tontolo ny hira sy mozika neny mitondra folo volana kibo neny nisotro ny rano tsy tiana neny ny akindrindrina irery ary amin'izao fotoana izao zany dia entintsika ny fanomezana manokana natokana ho an'ny reny rehetra amboaran-kira no atolotra amin'izany ka santionany amin'izany no andeha ho arahantsika amin'ny tarika iray tsy isy akory izany fa Jasia sy ny rahavaviny. Tena tsapako fa fitiavana andriamanitra nanome ayanao nitondra ay tao anatinao nitaiza sy nanolokolo ay saina tono rehetra dia fititsy tafetra tsy ho voavaly hoe sanatry hanieriko ihira hanambara-basaina fa hoetiko tiko ianao volada mosinyanao nisotro ny rano tsy tianao niakindrindrina irery tsy mila tamby ny felifely tsy nitaritana miepaka fa fitiavana tena fitiavana no nanosikanao saina tono rehetra dia fititsy tafetra tsy ho voavaliko hoe sanatry hanieriko ihira hanambara-basaina fa hoetiko tiko ianao zaina tono rehetra dia fititsy tafetra tsy ho voavaliko hoe sanatry hanieriko ihira hanambara-basaina fa hoetiko tiko ianao kanaizanaiza izy ianao ninonino nataonao zaho hivavaka ho anao fa tiko ianao kanaizanaiza izy ianao ninonino nataonao dia tsarovineny io fa tiko ianao. Misy fotoana mentso matetika ny anarana tiako zay miverimberina ao am-bavako ao neny mama azo atsonako ereny malala zay niantsoko anao ato anatin'izao iri zao neny ianao lay taratra azava
fizeriko nenianao lay fazava mitaratra ny fianako maro ireo bedy kely nanitsinao ay hatramizay taoko ny petsy nosoratanao tsaro koratry zay ny ady mafianao isandratany lay zanakadala valaky anao dia mbola tsona hoe zanakao malala neny anao fitiavana Fanny fortuna demanda de nimbola miona atoltro anao sameresa Sapatsika araka izany fa fitaovana anankiray azo ampitana hafatra ny hira ary indrindra ho an'ny amin'izao androny manokana natokana ho azy ireo izany. Dia ankasitrantsika ireo mpanakanto nitondra an'izay hira izay kanefa mbola mpiara-miasa ao anatin'ity fandarana ny tonohira sy mozika izay manomboka an'io ity Francia Rakotomanga izay asaiko amin'ny fomba manokana mba handroso eto anoloana. Allez, miarabanao Francia. Mahazo toerana. Dia mahazo toerana ianao. Reny mpianakaviana ianao ary mety tsy fantatry ny mpijery fa zanakao reny hira teo ireny. Anaona aloha fihetseham-po. Faly miaraba ny mpijery any tokantrano dia manatitra ny fiarabanan'ny volahery ihany koa. Fihetseham-po dobodoboka foana fo dia faly foana mahita ny ankizy mihira indrindra manolotra hira ho aneny. Fanomezan-dehibe mihitsy natolotr'izy ireo izany tao anatin'ny reny hira izay natolony reny. Inona fa tena hoe tafampitany aminao. Tena voaray ary raha koa voalazako teo hoe faly foana rehefa mahita an'zareo. Dia ohatran'ny hoe faniriana hoe hiampy ihany ilay izy, sa tsy izany? Satry foana moa izany. Misy zavatra anankiray asehonao ary ity, mety tsy ampoizinao. Amin'keo rahantsika. Araka izany dia fanomezana ho an'ny neny Francia Rakotomanga izay mpanentana fandaharana eto amin'ny télévision Oasis. Izay hitantsika eto ry mpijery hajaina na ny mpanatrika eto na ny tokantrano. Apetraka aminao ary ny fanontaniana Francia. Tonga dia ataoko hoe Francia fa tsy hoe madame Francia. Ianao
roa zany ireo ny zanakao. Inona ny zavatra mety mba tsaroanao tamin'ny fitondrana an'izy ireo tao am-bohaka? Be dia be ny souvenir tsia nitondrana an'zareo tamin'ny Jasia hitako ohatran'ny hoe elabe. Ohatran'ny elabe. Elabe ny andro fa tamin'ny Joana indray ohatran'ny hoe vetivety. Inona no mahatonga an'izay fisamihafana vetivety sy elabe izay? Tamin'ny zaza voalohany angamba ny satria ohatran'ny hoe nandrasana fantatra hoe Roviana ihany sady tena hoe vao nisantatra izany hoe miandry zazakely izany. Fa tamin'ny Joana indray efa tsy hoe efa zatra fa ohatran'ny hoe efa niainana ilay izy hoe ohatrohatran'izao ny zavatra iainana dia tsy dia tena hitako hoe lava be loatra raha oharina Dia toy ny vehivavy rehetra mitondra vohoka. Tamin'ny Jasia mafimafy kely ohatran'ny reny rehetrarehetra ihany arak'izany hoe vao nisantatra ilay izy dia tena mafimafy kely nitondrana azy dia tsy dia salama loatra ilay voalohan-dohany tany fa nihizaka moa izany no fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia tody-soa izay mianaka. Torohevitry ny olona moa izany tetsy an-daniny, aza mihinana an'izao, aza manao an'izao, sy ny sisa. Fa aleo mba apetratsika amin'ny Jasia indray ny fanontaniana ary. Ia, Jasia, ianao izany izao oreny ratrizay. Dia inona amin'ny ohatra ny menoneny izany no tahafinao? Ny ohatra ny tena hoe nameno mamanay dia ny fitiavana ny manodidina dia ny fitsinjovana ny olona rehetra ary matetika izy mamerina fiteny aminay izay foana hoe mieritrereta ny hafa mandrakariva eo amin'ny fiainana. Dia izay toetra izay zany tena tiako hoe hananana sy ampitaina indray amin'ny zanako hoe mila mieritreretra ny hafa, mitsinjo ny hafa mandrakariva eo amin'ny fiainana. Dia ho reny mendrika ihany koa izany na i Jasia na ny zandriny no ny ohatra tsara menoneny. Fa ao anatin'izany andao isika naraka hira indray iarahantsika amin'ny Cynthia sy Jessica ho arantsika amin'ny fitiavana.
Ni tantanay, ni tumpoko, nandamina ny androko, ka natosao hei nifidy nianakio, retolona anakiro, mba hatosao nanao zay rehetra azo atao, ovanonasy endriao, nikarakara nampianatray, nitondray akaiky niray, nanome ainy tsaritritra, nandray ny fiainako bahiritra, tado sarako ireny, raha izao no toizao, dado satry teo ianao, raha izao no toizao, dado satry teo fony anao, misaotra enao ulunchu tambadika tao, misaotra eram-po, mitompoane hamaliso. Ya, ny ireny dia fantatsika fa fonenana voalohany amin'ilay hoe tranon-jaza. Isika tsirairay avy zany dia efa nipetraka tao anatin'izany trano izany avokoa. Ary dia noporofony izy mirava avy tamin'ny alalan'ny hira, ny fifandraisany amin'ny nendry. Mankasitraka anareo tamin'ny hira. Fa ankoatran'ny hira izay natolotra teo, izay natolotra ho an'ny nendry, dia inona ihany koa no atolotrareo azy? Misy fanomezana izay nomanay atolotra mamoa amin'izao fetin-dreny izao. Nasanao mba hitsangana. Andray izany fanomezana izany mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy hiaraka hitehaka isika. Zany le fifamatorana, lehibe le fifamatorana dia aleo aloha zany ametrahana fanontaniana vitsivitsy ianareo mikasika izao fifamatorana izao. Manasa anareo mba androsany.
Dia efa eto izy telo miaraka izay naneho fihetsika mampihetsy-po tetsy aloha tetsy ry mpijery hajaina. Domoina Jimson dia anisan'ny mpanentana fandaharana ihany koa amin'ity ny tontolo hira sy mozika ity. Dia mamerina ny arahaba aminao Domoina. Miarahaba Volahery dia miarahaba ny mpanatrika rehetra, miarahaba ireo rehetra izay any tokantrano any mpanaraka ny fandaharana, dia miarahaba ny reny rehetra amin'ity fetin'ireny anio ity. Ie, araka ny voalaza hoe ireny mpianakaviana ianao arabainao amin'ny fomba manokana fa ny fanontaniana apetraka aminao indray izao hoe miisa firy moa izany ny zanako? Telo ny zanako dia izy mirahavavy izay manatrika eto dia misy lahy anankiray. Lahy iray izany dia roa vavy. Lazain'ny olona fa fotoana tena ohatran'ny hoe tena sarotra dia sarotra mihitsy izany hoe miteraka izany. Intelo ianao izany miteraka dia nanahoana ny fandehan'izany hoe fiterahana? Tamin'ny voalohany aloha satria vao nianatra niteraka sarotsarotra. Mbola tamin'ny tanora ny tena niteraka ny Sainty izany zanako voalohany. Somary sarotra kely satria ny fotoana nahaterahan'ny Sainty dia tamin'ny fotoanan'ny krizy. Ia, 2002 izy io no niteraka. Somary sarotra mihitsy izay vao tamin'ireny ny raha nahita fa tsy nisy ny gasoil, ny essence noho ny krizy nisy teto Madagasikara. Dia izaho nefa ao anatin'iny mihitsy no niteraka dia tena nitady gasoil tsy nahita mihitsy. Dia ankoatran'izay nanofa sprinter anankiray mihitsy izay satria ireny ihany nahita gasoil tamin'ireny fotoana ireny. Dia izay izany nahitana nahafahana nitondra anatiny amin'ny hopitaly niteraka ny Sainty. Dia ankoatr'izay somary maromaro izany ny olona miteny hoe zaza voalohany, izaho koa moa izany kelikely ohatr'izao foana dia nanao kibo an-damosina izay. Dia be dia be ny olona miteny hoe somary sarotra miteraka raha izahay ianao manao APD, accouchement sans douleur. Dia maromaro izany miteny hoe mafy anie miteraka sy ohatr'izao hoe ianao kely io izy tsy hahavita hiteraka ianao raha ohatra ka tsy manao an'izany. Dia izaho indray moa izany efa manana izay toe-tsaina izay hoe koa maninona moa ny hafa mahavita dia ahoana izany tsy hahavita. Misy fomba fiteny izay hoe never give up, jamais abandonner. Rehefa natao dia vitaina hatramin'ny farany. Tsy izany hoe tsy vita izany, vitan'ny hafa ve dia tsy vitanao? Ny olona taloha raha miteraka 1ambin'ny 10 maninona zareo mahavita? Dia izay. Dia niteraka Sainty ny 28 janvier izy niteraka. Lavalava ny tantara fa tsy ary 28 mars. Tsy ho voatantara eto daholo ny Sainty. Dia tao aoriana izay efa manomboka mahay miteraka efa faharoa izany teo amin'ny Jessica. Ny asako moa tamin'izany nanao esthéticienne sy nanao volo. Dia nanao volo aho izany tamin'ireny. Fa efa 27 janvier dia efa hitan'ilay client izany fa hoe hiteraka dia nilahatra daholo zareo hanao volo ao aminahy. 27 efa amin'ny 12 alina izay vao nitapitra ny client rehetra rehetra dia reraka nakaina. Teraka i Jessica 28 janvier. Dia rehefa teraka i Jessica dia tena voloina be izy, be volo be. Asana moa hoe amin'izaho nanao volo ve sa hoe ahoana nahatonga izany fa izay izany i Jessica. Dia somary tsy dia tena hoe tamin'i Jessica izany somary tsy dia tena hoe sarotra fa ohatran'ny hitako hoe somary mora ihany amin'ilay hoe tena zatra miasa angambany. Dia tamin'ny Mikael indray 27 août rehefa nanatitra ny dadany handeha ho any Egypte izy nisy formation natao tany dia efa miaraka amin'ny entana hoe efa marary izany fa hoe efa ho teraka dia tsy teraka mihitsy. Ny Mikael indray somary mafimafy kely
somary tsy nitovy tamin'izy roa zany ny hitako hoe fitondrana anazy fa hitako hoe somary narary kokoa tamin'ny teraka anazy. Fa 27 tamin'ny 12 alina no nandeha teny aéroport mbola tsy teraka efa narary be amin'io fa 28 oa no teraka. Raha ny eny tsara zany itsika mpanatrika sy volahery dia 28 daholo naterahan'ireo zanako ireo. Rehefa mameno taratasy na document sy ohatr'izany zany dia gaga ny olo hoe tsy hainao nga ny daty naterahan'ny zanako fa ohatrany 28 foana ny teneninao. Zay foana ny tenenin-jareo zaka fantatro tsara ka 28 daholo ny any zanako niteraka. 28 mars, 28 janvier, 28 août izay daholo naterahan'izy ireo. Dia tsy nasiako fanefa intsony fa sao dia tsy 28 ka tsy hitovy. Ohatr'izay zany ny tantara. Malaza fa ny reny dia fitiavana. Ohatra ny ahoana ny fomba fanehoanao zany ny zanakao? Fanehoako fitiavana ve? Ohatr'izao ny fanehoako azy Za indray zany tsy miangatra e. Fa ny anahy rehefa ohatra hoe misy zavatra omeko an'ny Saintia ohatra dia tsy maintsy mahazo Jessica dia tsy maintsy mahazo Mikael. Ary mitovy mitovy mihitsy mba hahatonga an zareo tsy ohatra ny hoe ahatsapa hoe mamoatra ny tsy tia anahy na ohatr'izay. Ninona izany zavatra ataoko dia tsy maintsy hoe izay foana. Mitovy foana ny zavatra ataoko an'izy Telda. Dia ankoatr'izay na fitiavana ao aminazy ary moa dia ohatran'izay. Rehefa manao je t'aime an'i Saintia dia tsy maintsy miteny an'izay. Dia raha vao tsy miteny an'izay mika dia tezitezitra kely izy. Fa efa ohatr'izay zany zavatra mitovy foana zany ny fataoko an'izy Telda. Dia fanao koa rehefa ohatra ny hoe any amin'ny aleha za zany miantso foana e. Somary taratara kely dia atsoko. Raha vao tara kely na antoniko aiza ho aiza dia za tena mirécupérer an'ireo zanako ireo foana zany. N'aiza n'aiza toerana misy anazy dia mirécupérer an-jareo foana. Dia za miezaka hoe eo amin-jareo foana, miaraka amin'izareo foana. Ny zavatra tena tsy vitako dia misakafo irery. Ohatra hoe noana izao zany dia andeha ho any amin'ny toerana fisakafoanana dia hoe izaho irery ny sakafo ao. Dia ohatra mahatsiaro an'ilay zanako hoe izaho moa zany dia sakafo irery ato dia ilay zanako any. Dia ohatran'ny hoe eny e tsy izaho irery manao an'izany fa mino aho fa ny reny rehetra ohatran'izay daholo. Hoe andeha hisakafo ianao dia ianao hisakafo any dia zanako ao any an-trano. Fa ny fanaoko izany rehefa ohatr'izay dia na miantso an-dry zareo dia miaraka misakafo izay na hoe lasa mividy sakafo zavatra dia iarahana mihinana any an-trano. Ohatr'izay zany zavatra fanaoko. Ia, dia toy izany zany ny fitiavan-dreny fa aleo ametrahana fanontaniana ny zanany. Solon'ny Saintia tena hito amin'ny valiteny zany. Hono manahoana ny fahatsapanao ny fitiavan'ny neny? Efa betsaka ny voalaza tao anatin'ireny ranakoroa ireny fa ny amezako anazy hoe tena ngeza be ny fitiavan'ny neny. Tena tsapanay telo izany izay. Dia hoe na dia misy fotoana ary mety ohatra ny hoe mibedina miteny mafy maman dia tsapa foana hoe misy fitiavana foana ao ambadika an'izay. Koa satria moa tontolon'ny hira sy mozika ny fandarana rahantsika dia mbola anaraka hafatra manokana ho an'ny neny isika amin'ny hira entiny lansy. Ce que tu fais pour moi, je crois que je te dois bien ça. Une simple chanson pour te prouver que je ne cesserai de t'aimer. Je te promets jamais oublier la fête des mères, de te la souhaiter. Pour chaque année, te rappeler que je ne cesserai de t'aimer.
merci de me serrer dans tes bras lorsque rien va plus autour de moi. Oh mais non, je peux te jurer que je ne cesserai de t'aimer. Je te promets jamais oublier la fête des mères, de te la souhaiter pour chaque année, te rappeler que je ne cesserai de t'aimer. Te dire merci pour tout, mais aussi poser sur ta joue un doux baiser pour te prouver que je ne cesserai de t'aimer. Je te promets jamais oublier la fête des mères, de te la souhaiter. Cesserai de t'aimer. Anaty aizinao dia fatiny, mbola tsy ary aho dia faniriny. Safosafo sy tambitamby no nandrotsirotsy ahy. Raha mitarainao dia miainanao, raha diso lalanao ahitsinao. Ampitiavana nefa fatsian-kerisetra manokatra ny foko ity afa. Na malahelo ao na faly miantsony, ny teninao no mampitony ahy. Neny tiako sady efa tia italo, anandratranao akatsianana iay. Vavakando netrehanao ny ady, reo sedra maro izay niainanao. Vao maika nampitombo ny fitiavanao, sitrakan-dramanitra ny lalanao. Te anakanao orineny, be fitiavana sy malemy fanay. Okilay pary hitay ny andronao, ho ela velona finaritra tsara. Anaty aizinao dia fatiny, mbola tsy ary aho dia fa voafidy. Satria azy ka atoky azy, efa volaminy mombay. Raha mitarainao dia mianianao, raha diso lalanao ahitsinao.
dia anisany hoe tena mpiandry fitaiza ary mahafantatra indrindra ny zanany. Dia aleo apetraka amin'izy mirahavavy fanentana ny fandarana ny tontolon'ny hira sy mozika domoina sy fransiana fanontaniana hoe fomba ahoana ny hamantaranareo ny zanakareo tsirairay avy. Ho avy manokana tsy haiko ny fransiana rehefa avy eo fa tonga dia fantatro hoe tsy haiko izay izany natao hoe sensation d'humeur. Fantatro hoe manana ny zanako. Vao jereko fotsiny izy dia efa fantatra hoe manana olana. Raha malahelo izy dia fantatra hoe manana olana. Ary tsy haiko aloha amin'ny dada ve ny ray ve misy ohatr'izay fa ny fransiana koa mety mahita an'izay rehefa avy eo mamaly eo izy. Fa raha ohatra hoe misy olana ny zanaka dia tonga dia ny reny mahafantatra an'izay. Na tsy ho anilany ary fa ohatra ny hoe lavitra ny zanany any am-pianarana ohatra. Izaho izao indray mandeha tao an-trano dia tsy haiko fa ohatran'ny tany amin'ny Jessica tapaka ny saiko. Ohatra nandeha tany aminazy tany hoe fa maninona ary ilay zanako, misy olana angamba ilay zanako. Dia tamin'izay ny antso tany am-pianarana hoe narary Jessica tany am-pianarana kay. Dia tonga dia efa ny reny izany mahatsapa an'izay. Fantatry ny reny hoe manana olana ny zanany, misy problème ny zanany dia izay mahareny. Ny reny rehetra mino fa ohatr'izay daholo. Ny zanako izy mirahavavy samy beresaka tia mitantara zavatra be dia be, indraindray zavatra eritreretiko hoe tsy tokony tantaraina dia tantaraina zareo. Dia rehefa zareo izany izay no tsy bebe resaka na ohatran'izany. Manan'olana izy izay. Dia tsapaka hoe misy tsy dia safa kely dia izaho mihitsy no misikotra an'zareo. Taloha moa izany tamin'izareo mbola somary kelikely. Fa efa nanomboka lehibe dia teneniko hoe ninona zavatra mitranga dia teneny foana. Fa izany indray moa rehefa eny am-pandehanana any zareo dia zareo moa miantso. Tsika moa izany amin'izao misy an'ilay teknôlôjia izany dia miantso foana zareo rehefa misy olana. Dia miezaka ako tsy mieritreritra be fa tena marina ihany no ilay eritreretina hoe mety manao ahoana ary izay zareo. Tsipalitra kely ihany foana ihany ny saina. Fa ny azy izany amin'ny ankapobeny rehefa zareo izay no mangingina, tsy dia miteny, tsy be resaka dia misy manahira anazy aho fa tsy te hanavesatra anao izy na tsy te hiteny zavatra betsaka izy. Dia rehefa miresadresaka eo moa dia araka izany dia miteny ihany izy hoe ka hitanao ilay ohatran'izao iny dia ohatrohatr'izay. Izao angamba ny torohevitra ho an'ny renirehitra. Rehefa maraina, amin'ny hariva, amin'ny atoandro, amin'ny fotoana rehetra dia entina mibavaka foana ny zanaka. Entina mibavaka ry zareo dia tsika tsy akaikiny eny foana. Nanjela miaro anazy manampy anazy any amin'ny alehany rehetra. Eny ary andeha indray isika hanaraka hira mikasika ny neny ary hitondran'izany i sambatra. Ni taiza sy ny tia hatrany
Jamais cité ora indri refanzuna de mano il pulucchieri trovate ansianaurine fugna un bullazaza fonna numbuca mi bada io ti mi sueavo favotona fu dia amarana ny fandarantsika isika kanefa dia tianay ny maneho fisaorana anao noho ny fitiavana, noho ny faharetana ary ihany koa noho ny fanomezana ireo firarian-tsoa maro isan-karazany izay natolotra ny neny. Dia tsy ihany koa tsy saotra ny Madame Tahiry ao amin'ny miakanjo ny kanto izay nampiakanjo any Francias Domona dia sady nanao ny haingon-tsehatra ihany koa tamin'ity fotoana manokana ho an'ny Renity. Ia, dia izao tsara tarehy izao izay Francia dia mirina fisaorana izany ho amin'ny anjaika ny kanto dia fisaorana lehibe voalohany indrindra ny Andriamanitra no tena hisaorana satria raha tsy nisy azy dia tsy vitan'ny fandarana ity. Dia izy no hisaorana lehibe indrindra. Dia hisaorana koa ianareo rehetra mpanatrika izay nanatrika ity fandarana ity androany. Hisaorana ireo rehetra izay any an-tokantrano any ary indrindra ireo mpanakanto rehetra izay nikarakara sy nanome nanolotra hira marobe ho an'ireny tamin'ity anio ity. Ie, ravaky ny tokantrano ireny ary ravaky ny sehatra ety ihany koa izany izy mirahavavy izay nampiakanjony Madame Tahiry araka ny voalaza teo. Tapitra amin'ny reto hira roa mifanaraka ireto izany ny fandarantsika dia tsy iza akory izany fa ny Tarika Mitana no mihira azy miresaka ny amin'ny dada sy neny
sy ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Mandrafitafy indray ary e. Dada sy neny dia samy tsy foiko, tranantitrireo kolokoloiko isaorako andriamanitra.
so soon.